Famiavatsika tsiraray avy na aiza toerana andraisanao zao fandarana mamelombelona ny fanahy izao dia miaravanao zay ary manonona ny fiadanan'Andriamanitra amintsika tsiraray avy. Andray ny afatra avy-tranotsika teoloantsika dia miresaka ny salamo fahatelo amby roapolo. Androany kosa tsika dia hiresaka ny salamo fa raika amby sivifolo. Salamo fa raika amby sivifolo. Ny lohateny'ity salamo fa raika amby sivifolo ity dia zao lazainy hoe ny fahatokin'ny olo-marina an'Andriamanitra na dia manakaiky aza ny manjo ny sasany. Ny fahatokin'ny olo-marina an'Andriamanitra na dia manakaiky aza ny manjo ny sasany. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy andiny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra amby folo. Andiny voalohany hatramin'ny fahaefatra amby folo. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe ny mitoetra eo amin'ny fiherena izay aniavo indrindra dia monina eo ambany arky ny tsitoa. Izao ilaza amin'i Jehova hoe fialofako sy batery fiarovana ho ahy izy ary Andriamanitro izay itokiko. Andriamanitro izay itokiko. Fa izy no anafakanao amin'ny fandriky ny mpiaza sy ny arety mandoza. Ny volonelany no anaronany anao ary ao ambany elany no ialofanao. Ho ampinga kely sy ampinga lehibe ny fahamarinany. Tsy atahotra ny orooro noho ny alina ianao na ny zana-tsipika manidina noho ny atoandro, na ny arety mandrikana mandeha amin'ny maizina na ny fandriganana mandripaka amin'ny tatao vovonana. Na dia isy arivo aza lava eo amin'ny ilanao sy ray alina eo ankavananao dia tsy hatra aminao zany. Hijery maso fotsiny ianao ka ho hitanao ny amalina ny ratsy fanahy. Satria ho ianao Jehova ianao no ariko sady nataonao ho fonenanao ny avo indrindra dia tsy hisy loza njoanao na aretina nakaiky ny lainao fa izy andidy ny anjeliny aminao mba hiaro anao eny amin'izay rehetra aleanao. Eny an-tanany no hitondran'ireo anao fandrao ho tafitohina amin'ny vato ny tongotrao. Ny liona masika sy ny vipera ho diavinao, ny liona tanora sy ny menarana no ho hitsainao. Satria izao no nireketan'ny fitiavany dia hamonjy azy aho, anandratra azy ho any amin'ny ava aho satria mahalala ny anarako izy. Iantso ahy izy dia amaly azy aho hoe ho aminy aho raha ory izy amonjy sy amin'ny voninahitra azy aho Jehova. Ho fokisako fa ela velona izy ary asehoko azy ny famonjeko. Ny fahatokin'ny olo-marina an'Andriamanitra na dia manakaiky aza ny manjo ny sasany. Beavana malala be dia be ny zavatra ho raisitsika ao anatin'io salamo fa raika amby sivifolo eo. Maro be. Fa ny teboka voalohany ho raisitsika dia lay andiny voalohany hoe ny mitoetra ao amin'ny fiherena izay aniavo indrindra dia monina eo ambany arky ny tsitoa. Zao ilaza amin'i Jehova hoe fialofako sy batery fiarovana ho ahy izy ary Andriamanitro izay itokiko. Andriamanitro izay itokiko. Dia andiny ny fahasivy dia hoy izy satria hoy ianao Jehova ianao no avo sady nataonao ho fonenanao ny avo indrindra. Rehefa malala ao amin'ny tompo ny tenin'Andriamanitra dia milaza hoe raha misy olona ao amin'ny Kristy. Aveko fa mindroany hoe raha misy olona ao amin'ny Kristy. Tsy hoe raha misy olona manara-dia ny Kristy. Indraindray manko tsika fa mamaky baiboly dia mamaky tsotra fotsiny hoe mandeha ohatr'izao. Fa ireo teny ireo dia misy dikany. Zavatra lazay dia hoe raha misy olona ao amin'ny Kristy. Tahaka aminazy izy hoe ilay salamo fa raika amby sivifolo ity hoe mitoetra ao amin'ny avo indrindra. Tsy hoe manara-dia ny avo indrindra zany. Fa tena milaza mihitsy hoe zany Andriamanitra
za ao aminao ny fiainako ray manontolo manomboka mimazava amintsika le izy manomboka mino hoe fanahin'andriamanitra manomboka manazavazavatra ao fiainantsika tsararay avy le izy zany isika tsy hoe mpanaradian'i Kristy ny antsoina hoe kristiana dia izay olona mpanaradi rehetra ny fomban'ny Kristy sy ny fanaon'ny Kristy mpanaradi ho ia fa samihafa ny kristiana sy ny zanak'Andriamanitra tamin'ny alady farany raha mbola sokatra ny fiangonana tamin'ny tapabolana zany dia nomeny tompo hafatra manokana antsika hoe samihafa ny zanak'Andriamanitra sy ny kristiana ny zanak'Andriamanitra dia ireo olona izay nandray amin'ny Kristy ho tompo sy mpamonjany fa ny kristiana dia ireo rehetra izay mpanaraka ny religion chrétienne manaraka fomba-pivavahana za koa tsy miresaka fiangonana tsy miresaka toko-pivavahana fa za mino hoe na fiangonana zokiny na fiangonana zandriny dia samy misy amin'ireo ao anatin'ireo sady misy zanak'Andriamanitra misy kristiana na zokiny io na zandrany fa tsy hoe rehefa zandra dia hoe kristiana dia rehefa zokiny dia zanak'Andriamanitra na hoe rehefa zokiny dia kristiana dia rehefa zandra dia zanak'Andriamanitra tsika tsy milaza an'izany ary Andriamanitra tsy manavaka anara-piangonana Andriamanitra tsy manavaka ny toko-pivavahana fa ny fahamarinana dia izao isika dia zanak'Andriamanitra ary isika ny tena marina ny tian'Andriamanitra dia hoe tsy hoe mpanaradi fa isika dia ao amin'ny Kristy isika dia ao amin'ny Kristy miaraka amin'ny Kristy misy ohatra zay filazana pasteur anankiray pasteur bishop Johannes Lalaina Andria Misolo avy amin'ny foyer chrétien international tiako be le ohatra dia anavahana ny hoe olona manaradian'i Kristy sy le olona ao amin'ny Kristy fa androany mialohan'ny izarako an'izy dia mino aho hoe ho ao amin'ny Kristy tsika tsararay avy inona le mahasamihafa misy cortège présidentiel anankiray cortège na manam-pahefanana hoe hitanao le fiara be dia be reny dia misy an'ilay moto aloha dia misy an'ilay tomobile maromaro le 4x4 be reny dia misy an'ilay fiaran'ilay président république dia ao aoriana koa mbola misy fiara be dia be dia matetika rehefa mandalo toerana be olona io fiara io dia midina reo garde de corps rehetrarehetra ao anatin'ilay 4x4 be dia be reny dia manodidina an'ilay fiaran'ny président république dia le garde de corps be dia be zany manaraka an'ilay fiaran'ilay président république dia hitanao hoe sady mitodika ny allo ok sady miteny kely manao an'ilay Yank au rapport Maverick au rapport ok sady miazakazaka hitanao mitanany amin'io raha mandinika ianao rehefa tena garde de corps professionnel le izy dia ny tana mipetaka amin'ilay tomobile ndikan'iny tsy miala ray metatra lavitra n'ilay tomobile izy fa vonona izy anao action reny zao dia saran'ilay olona lay manaraka izy manaraka le fiaran'ny président izy fa izao le président anaty tomobile ary le tomobile le président blindé ary le président anaty tomobile raha mangetaheta dia manokatra fotsiny izy manokatra le frigo le mini frigo anatin'ilay tomobile manokatra fotsiny izy dia mamoaka rano zay tiany ao raha tsy pino moa izy dia ataontsika alefatsika lavitra zany sary dia mamoaka izy dia misotro kely whisky izy ho an'ny tsy pino zany na misotro champagne izy tsy haiko hoe inona zavatra sotrony ao izy zany ao anatiny ao misotro moramora sady mitaingina an'ilay tomobile siège cuir climatisé raha ohatra ka manana vahiny izy dia le vahiny miara mipetraka amin'ny ao akaikiny ao dia miservira an'ilay vahiny izy hoe isotro ve ianao azafady dia miservira izy dia samy mandona vera kely izy sy le vahiny ao anatin'ilay tomobile sady climatisé le garde de corps kosa etsy ivelany sady mainandro be no tsy maintsy manao complet be ao anatin'ilay complet mbola misy antiballe no miazakazaka no manao hoe Roger ok hitanao le mahasamihafa an'le hoe
ao anatiny sy lay mpanarady samy hafa mihitsy zany le hoe manarady sy le hoe ao amin'ny Kristy. Tsy resaka fomba mpivavahana no ifamizaratsika satria tsika tsiraray avy dia samy manana fomba fivavahantsika tsiraray avy. Za tena mianatra rehefa mamiditra fiangonana katolika dia tena gaga nikesaka tamin'ny pasteur Jocelyn Anjarson moa nisy fotoan'izay nampivogny ekipany izy dia anisan'ny tonga teo ahako dia nantany zavatra l'ekipa dia hoe tena zaho rehefa mandinika mijery ny fomba fa le fivavahana katolika tena miaiko tena retolo reto mahavita zavatra tsy vitako tena miaika za zany tsy afaka ny kritika mihitsy ny zavatra ataon'ny hafa. Za manana fomba zay tsapako hoe zao ny anahako fa izao alasaka nambavy na inona fomba mpivavahana na inona ho an'ny sasany hoe zay mety aminay ny andro tahaka zao, ny sasandray mety aminay ny andro tahaka zao, ny sasandray zay mihinana zao, ny sasandray zay tsy mihinana. Ny mihinana dia satria mahatsapa hoe netin'ny Kristy ny fahotana rehetra. Le tsy mihinana anay dia mahatsapa hoe aminay zavatra mila jaina io satria an'Andriamanitra io tsisy maharatsy ireo rehetrarehetra ireo. Za tsy midiskuté am'ireo, tsy midiskuté amin'izany satria tsisy maharatsy an'ilay izy. Ny rehetrarehetra ny tsiraray avy dia samy manao zay ataony mba ho an'ny Kristy. Donc tsisy antony iadiko hevitra amin'izany. Fa ny zavatra apetraka dia izao tsy hoe manarady an'i Kristy fa ty Salamo 1:50 zay malaza be ankehitriny ity hoe na isy arivo lavo kavianao na isy alilalo akavananao dia hijery maso fotsiny ianao tsy atao tsy akasika anay ianao ny aretina mandrikany. Tena irairaitsika be le izy ary tena tsara. Za tena milaza amintsika tsiraray avy tena irairao. Raha ohatra ka misy olona mahay mamorokera zao tena za milaza aminao tena irao mihitsy io iry io na isy arivo lavo aza akavianao tarantantamo. Tsika moa tsy dia mahay mamorokera loatra. Fa tena za tena manentana antsika mihitsy hoe raha mahay mamorokera ianao zao fotoana moronana an'io iry io ary vetivety io dia malaza eto anivon'ny Facebook na amin'ny onjam-peo satria zany zao tena zavatra tena ilain'ny olona. Fa ny zavatra tiako hoentina amintsika tsiraray avy amin'ity andro anio ity ka lasaka nabavy dia izao tsotra tsy hoe mpanarady fa ao amin'ny Kristy. Raha misy olona ao amin'ny Kristy izy ho ato amiko ary za ho ao aminy. Izy ato amiko fa tsy hoe za manarady azy. Midika hoe manarady manko dia izy ekeloha dia za manaraka torina. Za manaraka torina tahaka n'ilay garde du corps sy fiara présidentielle teo eto amin'ny sisiny Roger ok fa le ao anatin'ilay fiara sotro zay tiany sotroana climatisé mahazo aina mipetraka tsara riavana malala ao amin'ny tompo. Misy secret na hoe tsy ataontsika hoe secret fa atsotsika kosa hoe ny fanalahidin'ny Salamo 1:50. Ny fanalahidin'ny Salamo 1:50 dia le teny hoe zay miaraka ao amin'ny avo indrindra ary manao ny avo indrindra ho fonenany. Zay raha zay no amin'ny 9:7 hoe satria ho ianao Jehova ho ianao no ariko sady nataonao ho fonenanao ny avo indrindra. Androany zany ny zavatra tiako entina amintsika tsiraray avy dia izao andaontsika ilaza Andriamanitra ataovy aho ho fonenanao ary za teo aho aminao. Anao ny amiko manontolo Andriamanitra hitoetra ao aminao aho. Ny zavatra mahafinaritra ary hotoizantsika amin'ny alatsinainy indray moa satria androany andro asabotsy ary raha mpitso alahady dia anana fotoam-bavaka iraisantsika firaisam-pinoana eto amin'ny Facebook zany hiarakitsika dia manomboka amin'ny 7 ny vidikana voalohany dia amin'ny 1:10 vidikana faharoa io no tena marina dia fotoana
fotoam-bavaka le izy nitolakandro kosa amin'ny telo ora amin'ny telo ora sasany nitolakandro tena marina io a dia fotoam-bavaka fotoana lavalava kokoa ny tenin'Andriamanitra dia tena ivavahana dia manomboka amin'ny latsana indray dia hitoytsika amin'ity salamo faraka amin'ny sivifolo ity satria ny loha hevitra amin'ny fotoam-bavakantsika dia hoe hanararaotra hiatsara isika rehefa nanao an'ity afisy ity zay dia nisy olona miteny tamiko hoe ohatray manina ono natao orange ity dia manina ono natao zay teneny hoe manina ono natao orange ity tanao le olona zany mahafinaritra dia hoy izy hoe ka le akanjo madama sy le kravatoko aho mangamanga ny anatin'ny saiko aniko dia tony rehetrarehetra tony a misy maintsomaintsoko zany hoe tsisy resaka zavatra fafo ambadika mba sangisanginy fa izao nytiako olazay ny verina dia izao hoe androany andaontsika ilaza hoe Jesosy io anao anao ny amiko manontolo ary anao ny fianakaviako hitoetra ao amin'ny tsototsika tsy hoe mpanaradian'Andriamanitra fotsiny tsika fa mba tiako ianao raha ilaza androany hoe Andriamanitra tena anao mihitsy Jesosy aho manapa-kevitra mihitsy hoe tsy hoe mpanaradianao fotsiny fa za te hitoetra za te onona ao amin'ilay avo indrindra ary tiako atao ho fonenana mandrakizay tena atao vavaka mihitsy laza hoe Andriamanitra za tena te onona ao aminao mialohan'ny faran'ity fotoana ity ianao dia ataovy manana antoka ianao hoe ianao dia tsy mpanaraka antoko-piangonana na antoko-pivavahana fotsiny za tsy mialaza aloha hoe miala amin'ny antoko-pivavahanao ianao na miala amin'ny fiangonanao fa tena tsara dia izao tena manana an' Jesosy ianao ary ao amin'i Jesosy ianao mampitoetra anao amin'ny fiangonanao dia satria ianao ao amin'i Jesosy dia mivavaha ianao laza hoe tompo manara ohatra ty androandroany ty mba anolorako tena tanteraka ho eo am-pianan-tananao ny fiainako manontolo vavaha ianao laza hoe Jesosy io any Jesosy Jesosy Jesosy
avertsika ihany hoe any jesosy aho ary jesosy aho any jesosy
zay ho an'ny firenena fanasitranana ho an'ny tokantrano amin'ny ankonany ny anaran'i Jesosy Kristy ho voninahitra Jesosy Kristy reny any misotra mamarina zao fotoana zao atsika amin'ny anaran'i Jesosy hitanao ny Jehovah ka hiaro anao ampamirapiratra tavany aminao ny Jehovah ka mindra fo aminao anandratra ny tavany aminao ny Jehovah ka nomenao fiadarana amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen.